Atawaona nichiterano tunga mandalo Timaiti petraka kely ao irasikazo Azady famba misy le fitiavanao any Tiako alaina ramba sitraka ao androany androany Kaiza mona lalanao fa orany Iny lalatsika sianao tazamaky ande Kavelao sa itantananao iny ande Tienjereno fa esurireo debite Esurin debi now Debi now Esurin debi now Esurin debi now Debi now Esurin debi now Kaindu ina no fanana kiara kare Fukitweni mame no sifitia vanabe Evarine no kadinu ila kandwari Finda mare no fona tiakia prefimpi Kade sati ifamia na tia la miti Kutona mana pecha lukade indi Yano defu timanaki Fade tini sifik Nambayara ilang kausa chichite ayi Kanalang debi kwa Debi kwa Kanalang debi kwa Kanalang debi kwa Debi kwa Kanalang debi Kanalang debi kwa Debi kwa Kanalang debi kwa Kanalang debi kwa Debi kwa Kanalang debi kwa Kanalang debi kwa Debi kwa Kanalang debi kwa Kanalang debi kwa Debi kwa Kanalang debi Retrouvez toutes les promos dans votre catalogue sur carrefour.fr. Carrefour. Avião fiquinho da hora Desde quando na manara Avião fiquinho da hora Até vi a semana Yara capita chica da hora E dedi tuntulu canto pana Que avião fiquinho da hora Desde quando na Dedi isa muda nirano Dedi yuta kuta kama Dedi ikuruta ngata Azamana, eti akatantusha, eti afana komba, sadi ebara kutris na diado, ano mangara, fiamine, anangena tasa, akila note ipeta kasa, yavana tiseta kesa kanya mono, fiamine, anangena tasa. Akila note ipeta casa, Yavana tiseta keta kanya mono. Lalanging na sapta, simetumba, tajung chika, rungi sambu puta para, ni famena chika, ruti fam karakara. Sisa pakanda, kanga chika teri nalo kakang, titanunga nilea, ni ala elu, fo papa chuta vela, vidya vana, novya kuvalishu, abdanga na kinifu. Baby, saluta nirano. Baby, yuta puta kamafi. Baby, kuruta kakano. Kaza na nyano. Baby, akatantusha. Baby, abana fana komba. Sasi famesi
Akila no te ipenda casa, ya vanga chiseta que la caña mono. Ya vine, ya no la casa. Akila no te ipenda casa, ya vanga chiseta que la caña mono. Pasado no sentirá ya te di, famita la chica para ti. Asamalai manara, patukishan no dabna wana. Asamalai manara, no. Asamalai manara, patukishan no dabna wana. Asamalai manara, no. Yavide, nanagena kaza, akila no te ipeta kaza. Apana ti seta keta kaza, no. Yavide, nanagena kaza, akila no te ipeta kaza. Apana ti seta keta kaza, no. Yavide, nanagena kaza, akila no te ipeta kaza. Apana ti seta keta kaza, no. Yavide, nanagena kaza, akila no te ipeta kaza. Apana ti seta keta kaza, no. Luchaindica. Kamala kasi tukulasi tukuvar. Abaka bagote la salasonu la na kremena ka. Tema sispatu mkofane, tafaka mkuka kofine. Yasa tadanta na waswandu myatrale. Tuske manege ipala pesa wa isanandu leki te paka wa opere. Nani na kuarti mitsanta fufukate mesa. Sare mkema wesa bao. Ojambe fundarati na manga. Afaka manakita sedeo vana yolumzemrati mamanga. Mitsagana zemalalea. Politiki zetilenea. Adumala musiki manira irenea. Kaisa na musika ya famada mini fienana. Patone la mena ma. Oh, sigarete, sigarete, tu calma. Oh, sigarete, sigarete, tu calma. Mezcla como sigarete. Mezcla como sigarete. Chovela dalla musica fena no. Adelante un sapano facile sigarette meno no. Surture fa punta la luna na. Ene na chane pe bula na wana fena no ara sisirair. Mito chalo kasi misir. Maria ziwana karaoke na de analaz na confine asa me musica baramo ge. Saba kona wan fena na. Tunis mira fiampa na gam def samba na kataka fana po za diresa na wafat fana nina ne fa uzi na lewe. Na refa fana karena ke. Mitsangana zemalenea. Politiki zetilenea. Adombala musiki nanira irenea. Kaisa na risike famada mini fienana. Patone la mena ma. Oh, sigarete, sigarete, tu calma. Oh, sigarete, sigarete, tu calma. Mezcla como sigarete. Mezcla como sigarete. Farefa Elena un artista tiene remix one me sister. La maida malo probar. Senegal no na mas finaida na de una music patula kanita na. Dile niza, la samti visa pitundran. Sala mabua na rozai, de manda ya no futile. Kaya na wacha harafu. Wala sa wana turse ka walwana panu wacha yanku. So kanya no mila pana pile. Patsina de artist. Na refa paka. No. Kunye mapelase, chapaka pa for work. Never that you want, that's your pana country. Narewa chapaka msakaleta, kamsakaleta, kamsakaleta. Narewa chapaka msakaleta, kamsakaleta, kamsakaleta. Sansa faka mirale, bobo, sigarete. Sansa faka mandile, bobo, sigarete. Sansa faka mandile, Jerusalem. Kauna maru, zamatis maris. What's for you to say politike. Atini la polemique, fadora gai resena de salere na fafanchiga.
misy miboaka tany asa misy mandeha makany sigarette sigarette tukanao sigarette sigarette tukanao next couple cigarette next couple cigarette next couple cigarette next couple cigarette sotra midza sakaletaka ozy midza fanomeravantsika am'izao arivariva zao verina amin'ny ora mahazatra tsika aorianany tetikasa nataotsika tamin'ny sabotsiny mbola resabe moa izy iny ary manahirana ny mieritreritra azy fa ny mpialina tsy maintsy misy foana tsy olana amintsika zany ronga zoky Maurice zay hoe ity fiara ty fiara akama ty fiara tsisy marche rera ny mandroso no fantatritsika fa raha mijeriny aoriantsika dia sahirana satria ny fiara mandroso tsy mijery ny aneriana izany fa ny ao aloha ihany mba ahafahana mahita ny horizon sy ny karazany zay ny amin'iny fanamafisana ihany iny ary nisy ara-mody niteny mihitsy hoe ohatrany teny ianao hoe vahiny manakaja sy ny karazany tena marina zany tokony isy vahiny manakaja tokoa tonga tamin'iny fa malheureusement moa zany ny parti en marche nanao fivoriana lehibe ny asabotsylady ny 12 sy ny 13 ka tena tsy afaka le olona faharoany zany vahiny manakaja anankiray koa tokony ho avy teo le avocat mpikarakara ny dossier malagasy miaraka amintsika am'le fikarakarana ny taratasin'ireo malagasy sahirakirana ka saika tonga teo izy anao labaran-dasy zany anazava hoe à quel niveau ny intervention-ny ary aiza ho aiza ka hatraiza ny zavatra efa vitanay hatramin'izay malheureusement izy nisy naman'ny confrère maty promotion tany à Bordeaux dia voatery tsy maintsy nakany Bordeaux izy fa amin'ny fotoana manaraka izy de efa niteny mihitsy izy fa tsy maintsy ho avy izy satria ny fahoriana kosa aloha tsy azo atao ny famepetra amin'ny fahoriana tsy azonao omena tsiny mihitsy le olona fa promotion maty dia voatery tsy maintsy nakany izy ka tsy tonga teo na izany na tsy zany koa nanana vahiny manakaja koa ny akama filoham-pirenena taloha tsisy maharatsy an'izany ny tena indray ve no andeha ho ambanina ka tsy atao hoe tsy manakaja tena manakaja mihitsy tonga tao andriamatoa Andratsinariampianina tonga tao koa vahiny manakaja koa conseil spécial avy tany amin'ny primature tany tamin'ny andron'ny transition tonga tao andriamatoa Beranto Maurice maromaro ny olona manakaja tao zay tsy ho lazaina eto na mpiasam-panjakana aty zany ao ny magistrat ao ny miasa amina organisme indépendant miandraikitra amin'ny fandriampahalemana sy ny fanadihadiana fa tsy voatery ho tenenina zany ary zay no mahasaripady an'le hoe makamaka sary amin'ireny zavatra ataony ny akama ireny satria anisan'ny fanarahana amin'ny fahatongavan'ny olona zany ka dia mampitandrina izahay amin'ny famamoahana ny sary tsisy nangalana autorisation indrindra tamin'ny tompony le olona zay nalaina sary ka mampitandrina ihany zay ny amin'izany satria rehefa natao ny fanadihadiana dia nisy karazan'olona anankiroa satria tratra amin'le zay manko mahatsara an'le hoe misy an'le olona anankiray autorisé ihany no mahazo maka film sy mahazo maka sary dia mampitandrina zay aminareo le naka sary reny naka sary miafina misy sarinareo ka mampitandrina zay hoe mba tsy voaboaka ny sarin'ny olona sy ny karazany ny fahendrena dia mamafana izy ireny satria raha sanatria ka mandeha ny ankety sy ny karazany dia ho sahirana ihany nareo ny amin'ireny zavatra ireny nisy zao teny amin'ny niveau stand teny
nisy naka sary ary tena naka sary maromaro, tsy ampoziny akory hoe azon'le filmana izy, ary miangavy zany hoe miresaka de miteny hoe fafana le izy fa manahirana ny mety ho fandehan'ny toyany raha sanatrika miparitaka ny sarin'ny olona, ary olona manam-pahefana manana ny asany, ary tsy olona ambany fa olona ambony amin'ny asany koa le olona, manahirana saripady le fandehany raharaha. Izay ny amin'iny. Tiako ho fantatry ny olona tonga teo manko fa voaro ny sarin zareo, voaro amin'ny resaka publika izy na publication, zay tokony ho ataon'ny olona ratsiratsy fanahy, ka de taddio fa ny sary de misy signature-n'le appareil ka na inona ataonao dia tsy maintsy tratra ny signature-n'le appareil nanaovana an'le sary, ka sao ianao tsy mitandrina fa manao aventure politika fotsiny eo, entina dendaka ampiasain'ny olona, de lasa mananao foana amin'ny zavatra tokony atao. Fa na izany na tsy zany, rehefa natao ny bilan rehetra dia pozitiva tanteraka, ary feno ny fepetra hoe sady nisy ny nahafinaritra, nisy ny mahasoa tao anatin'ny hetsika nataon'ny sampana vehivavy ao anatin'ny mouvement akama na ny Amis pour Rwanda. Zay ny amin'iny. Ny androany dia hiresaka momba ny mahazo ny AAA ihany tsika, mbola mamerina tsika, ary tsy reraka tsika miteny an'izany. Ny fahalohan'izay aloha dia hitarika resaka amin'ny fomba fisainana sy amin'ny fomba fanao sy ny fifandraisana, fomba fisainana amin'ny fifandraisana aman'olo eo tiako tenena. Raha mbola hazo atao dia mieza, ary tsara ny miezaka ny manaja olona, na zandrinao le olona, na rafozanao le olona, na vinantonao le olona, na akamanao le olona, dia tsara ny mifanaja. Misy aminareo taitra be rehefa ataoko hoe tompoko, na de zandry ary, dia amiko raha tiana haharitra ny fifankatiavana, raha tiana haharitra ny fifandraisana sy ny fiarahamonina misy fifanajana, dia tsy maintsy mipetraka ary mazava ho azy fa maharitra io rehefa misy ny fifanajana. Ndaony ataontsika amin'ny sehatry ny firenena, inona ny atao hoe fifanajana? Ny akaiky indrindra dia azontsika raisina hoe Andriamatoa Andry Rajoelina. Raisitsika ny kahan'Andriamatoa Andry Rajoelina. Nanao propaganda izy ary nilaza zavatra maro izy nisy nandray moa ny promesiny natratratra any amin'ny 20 tany ny promesy nataony Andriamatoa Andry Rajoelina tao anatin'ny propagandany. Efa roa taona zao Andriamatoa Andry Rajoelina no teo amin'ny fitondrana, dia ny zavatra hitantsika ny akabeazan'ny fampanantenana izay nataony dia tsisy tanteraka. Lasa izy nandeha saika andeha
aka ny tanin'olona fotsiny zao ery Ambotry Manjaka. Tanin'olona efa manjary taonany no ana fianakaviana no tediavin'ny Andriamatoa Andry Rajoelina ho alaina fotsiny zao ho anaovana an'ity IEM. Nataony nivoaka ninan'ny IEM mihitsy izy tamin'izany satria tsy nanaiky ny vahoaka ary nametraka tsara mihitsy tsy idiran'ny IEM mifanananay ary tsy mifanarahana izany. Eo le hoe tsy fifanajana. Tsy ny zavatra tsy hifanarahana dia matetika mamingana na mandrovitra na manapotika ny fifanajana. Fananan'olona mipetraka tsara eo dia tediavin'ny Andriamatoa Andry Rajoelina ho alaina fotsiny. Tonga de bakoaviny fotsiny hoe anaovana ny IEM ity, sachant que ny IEM izy menakavy no azo tombony sy azo vahana amin'io IEM io. Nomeny Andry Rajoelina ny toky fa vao tonga eo dia midina ny vidin'io solika io. Résolu resaka JIRAMA io. Tsy fanatanterahana ny teny lazaina koa dia midika tsy fifanajana. Satria olon-dehibe samy resaka amin'ny aina aman-jery ka miteny hoe ataoko ty fa za matahotra ianao hoe ay za renao zany Andriamatoa Ravalomanana ozy izy. Ohatran'ny mbola taraiky any amin'ny pejy zay hafa ianao zany any amin'ny pejy taloha. Kanefa ny zavatra mitranga amin'izao fotoana izao tena miverina tanteraka ohatran'ny any amin'ny hoe fitondrana ao anatina transition Madagasikara amintsika miteny izao. Satria le filoham-pirenena dia ohatran'ny hoe avy nanonga-panjakana, avy nandrombaka fanjakana dia tsy mety malala an'izany atao hoe lalàna, fanajana ny lalàna, fifanajana fahatelo zay, fa mbola eo amin'ilay faharoa aloha tsika. Fifanajana ny tenitenenina. Tsy najain'ny Andry Rajoelina ny tenitenenina momba ny JIRAMA. Tsy najain'ny Andry Rajoelina mihitsy ny amin'ny solika na dia efa nisy occasion ary nandritry ny au moins 4 mois de confinement. Dikan'izany fiainana eran-tany ny vidin'ny solika fa navelany Andry Rajoelina na andeha ohatran'ny kirarony be minaky ary nandrovitra amin'ny paosin'ny malagasy. Tsy fifanajana zany. Tsy manaja ny teneninao ianao. Tsisy ny fanaraka tamin'ny Andriamatoa Andry Rajoelina fa izy no ministry ny fahasalamana ka lasa mahay no ny professeur Hamady amin'ity bac -2. Seconde manko officiellement fantatra fa vitan-dranamana. No potipotehany ministèran'ny santé ary amin'izao fotoana izao tsy fantatra intsony ny tena statistika marina sy mitombina amin'ny aretina coronavirus. Deja le fitondrana efa nibombasana, ny samboriny ny teny am-panidinana, nataony hold-up. Tsy fivanajana faefatra zany. Satria tsy izay le safidin'le vahoaka. Tsy Andry Rajoelina tamin'ny fotoana iny no safidin'ny vahoaka. Fa raha avoaka eto ny secret ny ariva amin'ny 4 ariva
dia natsapy andro radiolona fa takany tsy ho lany satria tsy afenina ary tsy azo atao koa ny manafina fa samy nanao rambourage diurne izy mitsamy fa saingina taty amin'ny 4 raha ny raporo rehetrarehetra dia resy andro radiolona samy nangalabato izy mitsamo tsy afaka mandahany zany koa ny ankiray fa resy andro radiolona satria efficace be le natao nanodidina Antananarivo limitrophe Antananarivo akaiky Manjakandriana Akadinandriana Soavinandriana reto misy andrinandrina reto zany Antsozoro be Sada be rapide be ary tena tsy azo eritreretina fa saingy zao nanao ny ataony koa i andro radiolona tany amin'ny faritra atsimo ka nampitombo amin'ny 10 isan-jatony ny fitombon'ny mpifidy sy mivaky tao anaty urne tany amin'ny faritra atsimo ka nahatonga ny Andriamatora Varimanana resy. Tsy fifanajana ny safidim-bahoaka koa izay. Raha eo fotsiny zany eo amin'ny atsasa-dalana tsika vao teboka faefatra dia inona zany ny tokony réaction ny vahoaka amin'ny olona sady tsy manaja ny safidiny, tsy manaja ny teny nomeny, ary tsy manaja akory amin'ny mahavahoaka n'le vahoaka. Ny fanajana amin'ny vahoaka ohatra ray voalohany dia afaka miteny izy amin'izay makarary azy sy izay tsy mampety azy ka tsy zakany fony sy tsy zakany fanahiny ka mampitomany azy sy mampijaly azy. Afaka miteny ve le vahoaka? Tsy fanajana an'le vahoaka amin'ny mahavahoaka ilay vahoaka izany. Ka raha misy olona indray mitondra teny le vahoaka taka ny mpanao gazety ireny raha antsika mahita ireny fa tonga dia direkta any Tanimora taka ny Rony Mercia mpanao gazety hafa koa. Raha misy tanora mitondra ny tenin'reto vahoaka direkta tonga dia any Tanimora taka ny Ry Berija sy ny akamany. Raha misy mpanao politika te hiteny ka manembatsembana dia direkta any Tsiafa taka ny Rambolo. Ary raha ohatra ny vahoaka miaro ny fananany ka tsy hajanony fanjakana ny lalàna izay ahafahan'ny vahoaka miaro ny fananany dia tifirina ireto vahoaka tahaka n'le tovolahy nitifirina teny Ambohitrimanjaka dia nolazaina fa nianjera izy dia folaka. Olon-dehibe manana kintana 4 no mahavita mandainga amin'ny zavatra ohatr'izany. Petraka eny Ambomandry eny izy. Izany hoe à tous les niveaux, que ce soit avy any amin'ny fanjakana, mieritreritra ianao hoe hanaja ny teny nomeny ve izy? Tsia. Hanaja anao ve izy? Tsia. Inona zany? Ny fiarahamonina. Hanaja lalàna ve izy? Tsia. Hanaja ny fiarahamonina ve izy? Tsia. Dia inona zany ny tokony saritsary na hoe image imenana zany atao hoe fiarahamonina mifanaja
ao a Madagasikara. Potika ary tena potika tanteraka ny fiarahamonina na eo amin'ny samy malagasy, satria misy amin'ireo mpiarahamonina koa no tia tena, misy amin'ireo malagasy ireo ihany koa no mpamadimadika, misy amin'ireo malagasy ireo ihany koa mipiatsara velatsy, sady hitanao ary izy no hitanao aty, sady hitanao any izy no hitanao ary, sady hitanao eto izy no hitanao any ho any. Any ka tsisy malagasy tena manana hevitra mitombina na safidy mitombina. Nafinaritra ahako nisy tanora zazavavy zay tamin'ny sabotsy, tamin'ny hetsika nataony ny zazavavy akamo, ny vehivavy akamo. Vao nahita izy, tsy nisy bonjour, vehivavy io, tsy nisy bonjour, tsy nisy salama, tsy nisy inona fa tonga de hoe ny atongavako aty de hiteny aminao aho hoe anao politika. Sivy bonjour aloha ro matama. Za nany politika, zay nahatongavako aty, nientiko aty mihitsy vadiko io izy. Tsisy karana le vadiny, ary valivotaka malagasy. Indray mako, io zany tsy tsapatsika ao Antananarivo hoe any amin'ny faritra any any Maintirano, any amin'ny faritra misy ny Melaka, ny ino izy teo, Sofia reny. Maro ny karana valivotaka efa gasy ary efa tena malagasy. Tokony ho fantatritsika koa manko zany fivoarany zavatra zany eo anatin'ny fiainana, isy misy fanajana koa, tokony misy fanajana koa ny amin'izany satria efa malagasy ireo olona. De zao, zaho ozy izy hanao politika zany. Tonga saina za, tonga saina za hoe tena fa inona ny tena mahatonga anao hanao politika eo? Malahelo za ozy izy, potika le fireneko. Potika le firenena ozy izy. Jereko nefa dinidinihako le madama, raha misy de misy izy eo amin'ny 4 taona na 9 eo raha misy. Zany hoe tena ao anatin'le génération le tena hoe fampitehan'le firenena mihitsy sy le fampitehan'le politika mihitsy. Zay raisiny ianao madama zany fa de ndao fenona ny fiche d'adhésion, dia avy ny fivoriana any amin'ny 27 septambra de ho présentena membre anao. Zay manko ny tradition amin'ny akama, maromaro no présentena amin'izany. Ho anareo zay nanao fiche d'adhésion, atsovy ihany satria sao de mirate an'izay occasion zay nareo, tsy voatery ho tadidiko daholo hoe izy aby ny fiche d'adhésion rahateo, mba tsara alefa ty amiko ny copie mba ahafahako miantso sy miaraba ny fahatongavan'ireny olona ireny ao anatin'le association. Potika le firenena, potika le politika, potika ny économique, potika ny ministère ny santé. Fa zao, ty zavatra anankiray, alohan'ny midirako amin'le resaka triple E sy ny TICO, de zao. Rovina ny fanontaniana mipetraka, rovina ny potika ny amin'ny reto mpitondra tsy valahara fa mita-bahoaka reto. Ao no miteny hoe tsy ho ela, ao no miteny hoe alefasy ny action monsieur Fleury.
ao ny miteny hoe taire rapide ragaha. Zao le izy ry zalahy. Marina fa tafahoana ny mahafinaritra sy ny mahasoa tamin'ny hetsika tamin'ny dozina. Fa nisy hetsika nataontsika amin'ny ohatra fotsiny hoe resaka fitsarana amin'ny 30 septambra manko le izy. Laza aminareo aho fa tsy tratra akory ny tanjona izay nieritreretina. Satria ianao raha maka an'izany atao hoe William Bourdon zany, avocat, jereo classement an'izany tamin'ny 2019 fa deuxième. Ary jereo classement tamin'ny 2018 premier. Deuxième avocat ao anatin'ny classement frantsay William Bourdon, na ny cabinet William Bourdon tamin'ny 2020, tamin'ny 2019. Classé numéro premier, classé premier izy, premier cabinet tamin'ny 2018. Soyons à la hauteur de nos ambitions. De vos ambitions, le profit, directeur amin'ny haute finance zay, ao amin'ny IFG, Institut français de la gestion. Institut français de gestion. Soyez à la hauteur de vos ambitions. Ny ambition atsika ambony de ambony. Ao arinanao zay, zao zay. Tsy tratra akory le tanjona. Sahirantsika menakavy. Nefany tsy tendrombohitra akory ty aongana. Fa toto-bato. Il suffit d'un rien. Alefa ny process, ny procédure judiciaire momba an'ireo olon'ireo de mionga an'ireo. Efa vita le hoe andeha hanongana de hidina eny an-dalambe. Mety ho vitan'ny akamo zany. Fa ny tena zavatra hoe tena napetraky ny akama, napetraky ny mode justice dia ny hanongana amin'ny alalan'ny lalàna izay azo ampiasaina tsara, na lalàna local, na lalàna international amin'ireo olon'ireo. Laza amintsika rehetra akama eto. Noraisiko adidy satria nahafinaritra ahako ny hetsika sy ny fietsika tamin'ny fahatongavan'ireto Ravao Nicolisé, fikambanana Ravao Nicolisé tamin'ny anatrika ny porte ouverte nataon'ny akamo. Eto zany de milaza atsika rehetra akamo. Tonga ny olona nanotrona atsika tamin'ny 12 septambra. Ary tena nanao raha mihitsy ary nahandro sakafo na ninona. Tena hitako ny implication an'ireo Ravao Nicolisé, indrindrindrindra amin'ny filohany. De milaza amintsika eto fa rariny sy hitsiny raha mamaly ny hetsika soa sy tsara nataon'ny olona tamintsika isika. Dikan'izany miangavy Antanandroa mba ho tongotsika, tsy hoe mba fa ho tongotsika ny asabotsy amin'ny 5 eo amin'ny zaridaina ny ambasady de Madagasikara amin'ny sabotsy zao amin'ny 5.
miangavy atopoko, miangavy atanandroa. Ary rehefa manotrona atsika ny olona, dia mba iny koa tsika avy manotrona ny hafa. En plus, le cause edina, cause mitovy, cause commune. Fifanajana zany. Nanaja, marina fi isika tsy nandefa invitation na tamina iza na iza. Raha misy hetsika zany zao, ataon'ny SVM manerina any, tonga ny délégation niaraka tamin'ny filohany ny SVM nanatrika ny akamo. Maromaro izy ny tao. Raha misy zany hetsika ataon'ny SVM anerina any aty a Frantsa, tonga ao ny akamo. Ary izaho mihitsy ny tarika azy, na inona olana ka tsy nifakazahoana tany aloha tany, efa vita zany. Tomobily tsisy marche arrière ty ozy, donc tsisy rétroviseur koa. Zay ny atao hoe fihavanana, fifanajana amin'ny alalan'ny hoe aterikalao. Raha manao aminao ny olona, dia mahaiza koa manao amin'ny olona manasoa, na mizara ny mahafinaritra, na mizara ny mahasoa amin'ny olona. Ho avy zany zay, ry Ravao ny Colisée amin'ny sabotsy amin'ny 5, zay ny fanasana nalefanareo. Zay ny amin'iny. Raha fehezina zany ny amin'ny hoe fifanajana ao anatin'ny fiarahamonina, dia na kely sy bitika ara dia ajao, na apondra ara dia ajao meo lalana, fa tsy fantatrao zay anao kambana hoe ny tenin'ny Ntaolo zay. Tsy fantatrao ny mety vitan'ny mouvement Ravao ny Colisée anerina any. Mety vitsivitsy zareo zao, fa GB ihany koa ny GB ny vaty no basy. Ny akama, raha mirova hoe Ravao ny Colisée, tsy olana amin'ny akama. Fa raha ohatra kosa aloha hoe ny RMDM, dia miala tsiny, efa vita efa ela ny tsodrano, tsy afaka niaraka, tsy ifampiray amin'ny RMDM mihitsy ny akama. Satria tsy mitovy ny fototra iangana. Ny fototry ny akama dia ny Ravalo, ny Andry Rajoelina. Tsy manao sadasada maro elatra ny akama. Tsy manao sadasada karaka ohatra ny Bemiray ny akama. Fa safidy tokana, dia lalana tokana hoe tsy mety aminay ireo, fa mitady ary ametraka solution na vision vaovao zahay amin'ny alalan'izay olona safidinay, tianay apetraka eo, tsy mety aminay. Any ny lalan'ny akama, ary matory ny olona maro, manjato n'ireny tonga tao, dia matsapa izy fa izay no lalana mety amin'ny Madagasikara, satria mba eritreretana io. Ao anatin'ny 12 taona, nanomboka 2009, nanisy ary ny elanelana, ery Rajaonarimampianina teo anelanelany tao, dia tsy nijanona nitrahatra ny fanonganam-panjakana sy ny resaka Ravalomanana sy Andry Rajoelina. Ianamara ozy izy ny fitenenana zay, ok'izay, avadio amin'izay ny pejy. Ary zay mihitsy nitovizan'ny resaky ny olona maro tao tamin'ny sabotsy, misy hatramin'izany mandako-lera hoe Orange ty tsy mila an'io zay. Ary ny tena mampagaga, ny zazavavy ny tena maro. Tanora zazavavy ny nandahany io, Asory ihany io. Zay ny fifanajana zany, ohatra ny lasa mitohy any amin'le
safidy le izy fa tsy maintsy apetraka ihany mampatsiahy ihany eny an-dalana eny eny apitsipitsiny eny amin'ny anina eny hoe ty mifototra ijoroantsika ny fiarahamonina misy fifanajana zany na mitenitenenina na amin'ny angazomanondraisana dia maharitra kokoa ary manome lanja ny tetikasa izay atao sy ny safidy izay atao ary indrindraindrindra ilay olona tsy hoe ambany ianao raha manaja ny hafa tsy hoe bitika ianao raha manaja ny zandrinao ajao ny tenitenenina ajao ny hafa ajao ny fiarahamonina ary ajaoko ny finoan'ny olona mahita ianao zao maly zao dia nahita zazavavy iny tena kezitra mihitsy amina olona anankiray tena mba miteny anao kosa rahalahy marina fa misy ny liberté azonao atao miteniteny foana ny zavatra rehetra fa mahoaka kosa izay le fanaratsiana n'le zazavavy malagasy mba hajanony ihany koa le fanaratsiana ny finoan'ny hafa rehefa tsy mino ianao dia tena miteny tsotra rahalahy rehefa tsy mino ianao dia tazomanao manokana fa aza ny finoan'ny olona mpitehanao rehefa tsy tianao ny tanora na zazavavy malagasy ny anay aloha ny hitanay tao tena mialatsiny raha nisy fa manja ny sipagasy day asa za tsy mametsiny zay nanambady vazaha fa za aloha mialatsiny hafa rankatiny gasy manja ny sipa malagasy day raha ny tao aminay zany na faripahaizana na farim-pananana hafa rangatiny fa mety le fréquentation na le lieu amin'ny fiarahamonina koa ny tsy mitovy dia mety hafa le resaka mivoaka ka manjary mampivilana sy mahatezitra ny hafa fa mba ezao ihany rahalahy ezao ihany ny akama zoky mananatra hoe mba tsy mety manaratsy an'ireto Riandry Rajoelina sy ny karazana rehefa tsy fidiny eny ary l'izy tsy manaratsy akory fa tena vérité je veux dire hoe empirique si l'on peut dire any amin'ny siansa manko misy an'izany vérité empirique zany fa tsy azo ivalozana marina zavatra tantaraina momba an'ireo tontolo ireto fa tsy fidiny dia zay ny olona tiana ihany no anarina bon ampitaiko zay ilaina ny fifanajana ao anatin'ny fiarahamonina fa tsy hoe rehefa tafita kely amin'ny mba mahita rirana ianao amin'ny fiainana tena za miteny fa mbola misy maro ny gasy tena mbola tena tafita ty fa tsy araky tsika zay raha ny hitako zay eritrereto zany hoe mpampianatra eny amin'ny université tsy reto zany hoe professeur chirurgien mandray ohatriny zany ramose mandray ohatriny zany madama ka ajanony le parady fa tsy hoe mba miembrasser kely petite réussite kely eo dia ohatrany hoe tia afa-data zany le izy dahora tiako loatra ianao izy loatra Allô, uno lesy amin'le anniversaire androany mba tsy daholo lesy mpanakamby namana rehetra reny zay tratrantso Fangaratsuta nviva Deara rauti nautiza
Efa fantatrao, fizitsy andao, satria babonao. Efa pesaka loatran'izy io ka zay nentirireny vehivavy. Atao fa fomba mananatrefa lania. Ny vehivavy fanata, natenony anao fazakana. Natumi sull'affaca internet anapavina mi casano che di saute la fai easy fatti di ti mi andavano utili sì ma mai in una tana from bottom now, I don't be got for now. We'll see the we'll follow me. Nos a casa camisa, yang kaya asambati. Mitara, izayang di fali. Hadaladala mi fitia. Jimmy feels and funny. Oh, nagalaring a jang ni fiarana. There, for make a mom, she's your son, yeah. Ni fankatis, he's a high road. Rambo make a divine vibe, mommy, if I could teach you, he's a high road. Change around the sun, chance of now, chance of now. Don't wanna hear, don't talk, and losing, so shiny, baby. Let's sit up on your, sit See as a
Vous recrutez des talents internationaux? Tonga dia nataon'ny publicité fa miaratsiny a. Bon, hiditra amin'ny resaka faharoa tsika. Fa alohan'ny hidirantsika amin'ny resaka faharoa zay a dia tiako amafisina eto a fa efa maro ny dingana sy ny lalana nandana ny filohan'ny Ravao ny Colisée. Ary io sabotsy io no fotoana anaovan'ny tatitra amin'izay zavatra nataony sy ny démarche nataony fa tena tsy afenina amiko manokana raha henoko le izy rehefa nahenao an'le izy a de hoy aho hoe tena nanoka tena ary nanana fahazotoana le rangahy. Zao manko no problema amin'ny sika malagasy. Rehefa olona ny manana leadership matanjaka be zay dia tsy taton'ny malagasy loatra ny fametrahana an'izay eo amin'ny fiarahamonina. Misy olona dia misy karazany roa manko ny leader. Ary eo manko le mampatonga anahako tsy d'accord amin'ny définition-ny leadership io mihitsy. Misy karazany roa. Ndray leadership charismatique dia vaiko fotsiny no ataony, miteny izy fa tsy manao n'inon'inona. Ary ireny matetika no mpanao didy jadona. Na ianao zao any amin'ny parti hafa any vaingana nitsangana de hoe didy jadon'le ramatony ao de nisitaka ny olona. Raha manazava ianao tsy tapitra akory ny fanazavanao de tonga de hoe diso zany teninao zany fa izao no izy. Nefa ty olona resahana olon-dehibe ary manana traikefa lavitra noho ity ramatoa mikapetsana ary manao kofehy, didy kofehy lehibe ao anatin'ny fifampitondrana amin'ny alalan'le fifanajana ihany io teneniko io. Misy antony mihitsy mahatonga teny amin'izay. Misy indray le leader sady charismatique izy no miosona miaraka amin'ny olona manao mihitsy. Le rangahy ty ohatran'izay. Metraka didy kofehy izy fa izy manao. Lasa izy mitety ministera, lasa izy mitety ny organisme fa tsy miandry ny hafa izy. Aleoko kokoa mahita olona ohatran'izany hoe mametraka didy kofehy lehibe nefa izy mandray andraikitra. Mandray andraikitra le olona. Nakany amin'ny UNESCO izy. Nakany amin'ny toerana tokony andanana andravanana io rova io.
fa ny sasany variana mitondra banderole dia mampidera bika amin'ny tonon'le atao hoe fetsiketsehana ery an-jaridaina, ery amin'ny zaridaina amin'ny fasin'ny ambasady, dia eritreretiny fa zay ngamba ny havita an'ity tolona ity. Tsia, tsia, tsia. Action, action, action. Tsisy afa-tsy zay. Mialatsiny raha zokiny be raha voalazako mialoha ny parti ny zavatra tokony lazainao fa maheno ihany amako hoe zao le olona, zao le olona, zao le olona. Ka ianao tsy hanao. Fa variana amin'ny style hoe manangona olona, tsy izay no izy. Tsy vita an'izay io. Dia avy eo misolelaka any ambonimbony any ny sasany. Amin'ny reto letime hoe nahangona olona zay tany Frantsa. Na telopolo. Tsy zany le izy. Il y a des actions à faire. Fa tsy hoe variana afficheny ery amin'ny Facebook ery hoe ito zay fa nanao tary, ito zay fa nanao taty. Firy taona zay daholo no natao teo fa tsy naompy. Zany no mahatonga anahy miantero-dira hoe tsy azo publiena mihitsy amin'ny Facebook ny hetsika izay ataon'ny akamarehetra. Non. Satria ny olona tonga ao manana ny asany, manana ny maha-izy azy. Ary ny akama tsy misolelaka amin'ny maha-izana izy. Ka andeha hoe ary tsy manana compte rendu anaovana compte rendu amina izana izy fa ny vahoaka malagasy ihany no andrianiny ny akama. Ka raha te hisolelaka ny akama dia any amin'ny vahoaka malagasy. Raha izay ny fomba ilazana azy direkta kokoa sy de manière crue kokoa. Fa tsy olona. Tsy andeha hisolelaka amin'ny olona mihitsy ny akama. Ka noho izany ny olona manana personnalité ohatran'izany, leader et en même temps miosona miaraka amin'ny vahoaka, mandray andraikitra mihitsy amin'ny maha leader azy, mahafinaritra anay, mahafinaritra ny tenako mifandray amin'ny olona ohatr'izany. Mazava angamba izay. Fa tsy hoe raha manaratsy aty nareo dia mety ho efficace na hoe mety heno aho. Hitako le olona, ary miresaka tamiko le olona, fantatro ny asa nataon'le olona par rapport amin'ny olona be resaka sasany. Hitako hoe efficace izy ary manao izy. Tena manao amin'ny fony tanteraka izy. Ary misy traikefa raha efa lasa lozy izay ho ezahako hifampizarany aminay akama aoriana kely asa amin'ny 27 amin'ny fevriana manaraka amin'ny 27 sabotsy any ho any. Zay ny amin'iny da dia miangavitsika zany mba tokony ho tonga tsy hoe mba miangavy ho tonga ny amin'ny sabotsy amin'ny 5 ery amin'ny zaridaina ny ambasady. Iresaka momba ny triple E tsika sy ny groupe Tico. Zao aloha e. Oka zava. Ny akama dia tsy mijoro amin'ny atao hoe tsy tiako ianao dia na misy zavatra ary tokony hiarovana anao dia tsy arovako ianao. Tsy izay ny atao hoe akama. Tsy hoe raha tsy manohana ny Ravalomanana ny akama dia raha misy zavatra abus miantra amin'ny Ravalomanana dia angina ny akama. Par contre, ny zavatra tsapa sy hita mba ahafantaranareo hoe
ahoany zany mpanaraka ny timony zany, ahoany zany mpanaraka ny ravalomanana zany, miaratso ny lohany zany. Faly ery ny timma Frantsa moa zany. Faly ery reto mpanaraka ny ravalomanana io ny aflery fa ina ny tady kirarony fatoroiny fianakaviana Mamiraavatomanga. Faly ane zany hoay ny eko eninao de tena hoe faly ane zany mbola izy tsy zany toko no mokondoha hitaritana ny akamo. Azafady tsy manana loha ratsy ohatran'izany ny akamo, ary raha misy akamo manao loha ratsy ohatran'izany de tsy mendriko ny akamo izy. Misy zavatra azo tenenina, misy zavatra azo arovana, ary misy zavatra tena atao hoe abus miantra amin'ny ravalomanana amintsika mitrango zao. Zavajavatra ohatran'izany toko ny tsy nampahombo ny politika anareo hatramin'izay, satria politika volena tao anatin'ny haininy, politika volena tao anatin'ny hoe tsy tiako ianao satria ianao mampary, tsy tiako ianao satria ianao zao, tsy tiako ianao satria manaratsy ny ravalomanana, satria ravalomanana anjely tsy azo aratsiny. Izao le izy. Izahay tsy miditra amina aratsiana aloha, aratsim-panahy, aratsim-po tahaka izany. Ka de eto zay de miteny ho avy zay hoe Oriandry Rajoelina, zao zavatra ataonao zao ne mety aminay oui ny fitondram-panjakana zay mandimby any Andry Rajoelina dia fitondram-panjakana tena azo aina. Averiko ihany. Ny fitondram-panjakana zay mpitondra mandimby any Andry Rajoelina dia mpitondra azo aina. Ary tena alezy. Pourquoi? Efa io zany ataon'ny Andry Rajoelina abridany tanteraka mihitsy ny ravalomanana amin'ny fananany ray manontolo, amin'ny secret économique, amin'ny engagement, amin'ny fanjakana any ananany. Fa naveriko teto fa tsy ampy ny fepetra ry Andriamatoa DGI satria ianao tsy mpitsara voalohany zay. No afahanao manidy ny orinasa triplé sy ny diko tsy ampy ny fepetra to. Eo ny nafantarana hoe mianatra ianao, naka diplôma fotsiny ianao mba ahafahana manindry asininy atao hoe isininy hoe ascension sociale. Tsy adalany amin'ny malagasy fa zany DGI zany ne no anisan'ny olona corrompu indrindra. Izy ny fitahanao zany e. Zany no anisan'ny olona corrompu indrindra, ary zany no anisan'ny olona mpanao ny kajy, ny ampo zay tokony alohan'ireo lengoda be reo, ireo le col blanc reo. Izy ny fitahanao amin'izany e. Eo indrindra no mipetraka ny abus. Raha amin'ny andaniny kajy ny mandeha, ato amin'ny ankilany felaka ny mandeha. Felaka tamaina no teneniko fa tsy miteny hoe pelaka, na de iainanareo ao ary zany. Felaka ny atao amin'ny andaniny satria tsy akama ravalomanana, manelingelina ravalomanana, bebe Taimbava ravalomanana, Esaziora nga. Adininao ry tovolahy fa misy vahoaka mamelim-bady aman-janaka anatin'ny orinasa io, ireo orinasa ireo. Zay mahatonga anahy niteny hoe nanananao ny diplôma fa ny fari-pahaizana
ametrahana azy tsy anananao. Tsy ndray mandeha anao indroa miteny an'izao. Misy rahalahy zay tena miady hevitra tamiko mihitsy hoe zao na izao na izao. C'est bien beau d'être docteur, hein, mais après, c'est bien beau d'être DGI, mais après, tsy fantatrao akory hoe misy recours hafa, misy pression hafa azo apetraka amin'ny cas ohatran'io. De lasa ianao indray, je ne sais pas de quel droit, na hoe de quelle école, de quel principe nahafahanao miteny fa tsy manohana ny amehana ara-pahasalamana ny fanidinana ny tiako sy ny triple orangaty mba misaina ve na. Ary ny aorita vidin'ny malagasy mora amin'ny orinasa io zany ahoana? Ny dobera vidin'ny malagasy mora amin'ny orinasa io zany ahoana? Ny fromage vidin'ny malagasy amin'ny orinasa io zany ahoana? Mba tsapanao ve zany? Zao le izy ny tena marina, enohy tsara ary malagasy mba ahafahanao manadiady ny zavatra mitranga. Zay manko ny mahatonga anahy miteny hoe Fleury manontany ny tenako aho. Ela ve de anaraka ny film ataon'ireto olona reto? Nefa hitan'la zao fa misy any justice. Zay le atao hoe feno fieritreretana. Rehefa tsy miheno feo ny fieritreretanao ianao, de manaonao foana ianao. De Fleury ihany mamaly hoe aza manao an'izany lesy. Lazao ny marina. Ny marina dia izao. Sady politika io no économique. Politico-économique na économico-politique. Zao le izy. Satria mipetraka tsara ny réseau, ny fournisseur sy ny relation fournisseur sy ny usine amin'ny Ravalo manana na ny Tico na ny triple amin'reto malagasy dia mahavita approche na koa na hoe vidin'entana mora kokoa ngiara-valimana. Ary mahavita zavatra tsara kokoa satria le zavatra izy nianatra manokana amin'io ary abouti le zavatra ataony. Zay mahatonga anahy miteny hoe aza manao politika ianao fa ny anao io ihany développena. De afaka midévelopper ny Madagasikara ianao aloha. Indray parenthèse io. Dia manomboka mematy ireto orinasa mpivarotra yaourt karana. Dia manao pression any amin'ny fanjakana na amin'reto akamany hoe ory sucre, ory mamy tena mba miatoka lesy zay fa mba jereo kely io Ravalo io. Zay ny raison anankiray. C'est une manière d'éliminer Ravalo. C'est une manière d'éliminer l'entrepreneuriat malgache. Corrompu comme il est, le TGI, il va chercher les moyens pour éliminer le Ravalomanana. Ravalomanana koa moa amin'ny etraketraka politique any, et c'est une occasion pour ces grands-là de l'éliminer. Zay ny économique. De ny politika mba tsy hananany Ravalomanana liquidité. Satria manomboka amin'ny reprendre les activités. Ary anisan'ny tian'ny malagasy ny yaourtany sy ny glasiny. Za manokana zao dia tiako ny le glasy nasian'ny goûter anahy iny, le rhum sy caramel. De na aty ara dia amin'ny Auchan vidy an'izany. Mora indrindra amin'ny Auchan zany, tsy mahamenatra ahy zany miteny an'izany. Mividy aho. Zany hoe sady ato amin'ny économique zany potehana le bandy. Le ray aman-dreny io zany. Satria le bandy miala tsiny tompoko. De potehana ihany koa le orinasa
depotehana le vahoaka miara-miasa aminao. Tsisy idira ny vahoaka miara-miasa amin'ny ravalomanana amin'ny olo-masina amin'ny politika toko. La preuve, tsy mbola nidina an-dalambe ireo olonao jusqu'hatreto. Fa zaho kitiko misy le goto anatin'le very, kitiko rehefa midebord io andro rajely tsy laitranao io fitodika io ary mifipoakana io. Atsiarotsiaro mihitsy ianao amin'izay fotoana izay. Fa zaho mety aminay io ataonareo io. Satria rehefa tonga eo zay, ny olona izay mety hiara-iasa aminay ka metraka an'izany atao hoe tany tandalana, bonne gouvernance, dia io asa ataonao io no ataonay voalohany indrindra, tsisy akanavaka, na ravaly ianao, na iandry ianao, na izy ianao, na iza, dia carcère dikan'izany. Tsy hoe ny famelezanao an-ravalomanana amin'ny mahafaly anay, sanatria kosa aloha zany, matoa ny teny an'izany teto, sanatria zany. Mahavinitra anay io, ary tsy mahafaly anay io satria ny antony misy an'ireto vahoaka tokony hihinana, tokony hiasa, tapahanao fotsiny ny fotom-pivelomana. Fato amin'le principe hoe fanadiovana. Rehefa manadio manko, tsy sens unique na unilatéral, fa ny eo akaikin'ny manodidina anao eo hoe maro maro ny tokony diovinao . Zaho zao tena mino mihitsy fa zany lahatso marimaky zany tsy mandoa impôt zany tonga de to benefiny an'izany. Ho avy zay, avy ny akamo, ho avy ny vahoaka malagasy. Tohizo, mahafinaritra. Am'izay rapito tsisy hoe ka satria politika de nakatona amin'ny viva. Ka satria politika de ny CJCM, ny tranon'ny Andry Rajoelina, ny tranon'ny Ry Pierre Bleu, ny orinasandry Pierre Bleu, nationalisé. Tsy zazany tsony rapito hoe, satria efa pratika androany le izy. Ka sao mitetateta. Idina ny gazetin'ny mpanohatra. Idina e. Idina, ohatra tsisy olana aminay mihitsy nanidy an'izany rapito. Satria inona ny antony? Tsy malofa tany. Voaka ne avy any Fianarantsoa e. Tsy malofa tany koa nenanao le viva e. Saingy zao, ianao ny fitondrana amin'izao fotoana izao dia gabraraka ny any amin'ny côté anao. De atao mihinana tady-kiraro mihitsy ny ara-valomanana sy ny orinasana. Na justice zany e. N'inona lazaina amin'izany? Rehefa mametraka justice de équitable. Hajaina ny équité hoe sy ny ino izy teo impartialité. Justice partiale. Justice à une vitesse à une direction sens unique, à une direction sens unique, unilatérale. Tsy tafy zany baina. De zay, tadio fa nepitso, mbola hitony ny lanonana. Ho avy zay ho avy. Sezisenay daholo reny, nationalisenay daholo reny. Manararaotra mafy ny karana amin'izao fotoana izao, manao ny tiany ity, miala tsiny tompoko. Zafady. Hay. Tafiditra izay miafatra. Ndao tsika hanaja ny neny
fa ny tsy fanajana ny vehivavy dia mitovy ny tsy fanajana ny neny. Dava. Wanini Rani tebi ni aminwavi mireuzanaku nunu sedainaku taminyando nautalu derari mirati yana Rani fifariaku ni amini fitusini mufassambaranaku caminhando não talo derari mirati kiana Zolei beizao Miyanizai miyanganao Votena tapilai Fitiavana Katafatwe jao Ampukulau Farari miratiku Farari miratikana Ratu ini daliku Reva maranizi Indai Ufaurianaku Caminhando nautalu Derari miratikiana Rani fatizeraku Refamisi ditaditizai Defanyainanaku Caminhando nautalu Derari miratikiana Zali peita Mi sei designi yana Otena tapilai Fitiavana Katavatu ijao Aukukuba Farari mirati Farari mirati Jatu ini fanaiaku La manukani tena winjai Utini fona ve Ratizai zile De matuki fati kana Zalei beiza Sejizaini ainanau Votena tapilai Fitiavana Katapatwe jao Mampukuba
Fararinirati, Fararinirati, kana. Tikana, Tikana. Ahoana moa tsy itiavanao ny vehivavy raha ohatra hoe vehivavy no misy amin'ny hoe na olombelona anao. Ny tenako manokana zao dia maro reny. Ny reniko niteraka anahy dia ny tantiniko nitaiza anahy dia ny rafozam-baviko, dia ny reny nanangana anahako amin'ny mahajanga. Tena maro ajaiko daholo reo. Ary fady ahy mihitsy ny hoe tsy hanaja an'ireo ary vavaka ho an'ireo reniko ireo aho. Ka zay ny androany fa dia amin'ny lakamisy indray tsika no manao fandarana dia zoma. Lakamisy indray tsika manao fandarana dia zoma. Indraindray kosa tsika mba hideran'ny dada raha ndraiky koa mbola velona. Fa ao Ivandreo izy mipetraka. Fatakoa.
tao Zamang natulog Zay na pipalifalay Umiulatil Hindi malalanay Nagwalupiti na afuni ay atyan Pagkakilo zizay na di pananawa Tinitsutra sa tifui, niweti afatsy voalaza, tenikely fa mampahory, rehefa tsy voaloky ny vava, ny fitiavana laneny, mbola afako iokafa, tao ty akiteny tenye, lefa enoko mitafa, tiena marino. Tiena marino, mi fitiava qua mi